avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Avoaka veny zava-misy marina orian'ny fanadiadiana amin'ny raharambo malaza sa ny fiarovana ny lazam-pitondra sy ireo mpiara-miasa aminy toy ny mahazatra no atao ifeno asina tompony tsingeritaona na tonga loza izay efa nentina teny fiadanana atao fanotorana. Lamina tamin'ny ankabeny ny fanadinana bakalorea manerana nosy izay nanomboka androany mitombo 200 ny isan'ny mpiadana oarina tamin'ny taondasy. Tokony hanao fanambarana ofisialy manamarina na mandala vaovao momba famerenana ny Romivoso eo anivo ny fiadidiana ny Repoblika ny tompon'andraikitra ho ny sekretera jeneraly ny Antoko HVM. Nahitana fiakarana 5,000 hatramin'ny R1,000 ny arina fandrehitra raigony amin'izao fotoana izao isan'ny antony ny faratsian-dalana izay manasarotra ny famatsiana. Anvelany miamafo ny fitakiany ny vahoaka japonais ny ametrahan'ny prime ministre ny antoerana fialana manoloana ireo tsy fahatombanana samihafa isan'ny tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana ary nanamafy izany ny vidangany hetra napetraka Etazonia ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo kilasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha no kafana ny fiarahana avoaka ve ny tena zava-misy marina orian'ny fanadiadiana sy ny famotorana hamirarambo malaza amin'izao fotoana izao sa ny fiarovana ny laza mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy tony mahazatra no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ifeno asina tompony tsingeritaona na tonga loza izay efa nentina teny anivony section de recherche criminelle ny fiadanana hanaovana famotorana amin'izao fotoana izao matoa andatsoratra. Raha toka ireo marary sy ireo avana miaritra ny mafy amin'ny fikarakarana ny zanany sy ny fianakaviany no nisarika ny sainy be sy ny maro tato ato mitodika eny fiadanana sainy amin'ny fitsarana indray amin'izao fotoana ny masony rehetra. Antony nentina teny anivony section de recherche criminelle ny fiadanana ny feno asina tompony tsingeritaona na tonga ny loza teny Ambomalaza ny maraina teo raha toka efa voatazina eny an-toerana ny reniny taorinina ny fanadidina natao tamin'ny omaly. Andrasany maro izay ambaran'ilay tompopety sy ny fianakaviany manoloana ity raharaha moizanain'olona misy araka amin'ny 30 teny Ambomalaza ity. Iray volana sy tapany teoriana mbola takina ary angatany be sy ny maro hatramin'izao izay tena zava-misy marina mikasika ity tranga ity. Nilaza ny tompon'andraikitra fa eo anatrehan'izany tsy maintsy hofongarina ny marina rehetra ary hosaziana izay tena tompon'antoka no mafitsina tao anatin'izany fa asongadina ny mangarahara mandritra ny fizotry ny raharaha-pitsarana manontolo. Avoaka ve ny tena zava-misy marina orian'ny fanadiadiana sy ny famotorana amin'ity raharaha ity sa ny fiarovana ny lazan'ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy tahaka ny mahazatra no atao. Atizay nisen'ity tranga teny Ambomalaza ity ny fiarovana ny reputation'ny mpitondra no ny masona sy nanahirana ny sasany fa tsy ny fitadiavana vahaolana sy ny fandraisana andraikitra variana mifanenjika fa tsy misy mitady vahaolana. Ny serasera izay tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy ka nilazana ny marina momba ilay singa no ny fantohana fa tsy ny fitadiavana vahaolana satria efa samy ny roso tamin'izany avokoa ny ankamaroany ireo departemanta ministerialy samihafa eto amintsika. Ankelan'izay nefa efa maro ny olona nanolotra sosokevitra ho famonjena aina fa tsy nisy noraisiny izany na ny ray azy satria heverina ho fankalana na fanenjena tsotra izao hatramin'ireo fianakaviany maty sy ny marary aza. Maro ny tosahany teny sy nitondra fanehoan-kevitra mikasika ity raharaha ity no ny tahotra sy ny antsonjay mety hiatra amin'izy ireo araky ny fanehoan-kevitra voaray.
manana rafi-pitsarana matanjaka isika, manana mpitsara manam-pahaizana, manana mpanao fampitorana ampitraikefa sy mahatoky, saingy ho hitataratra ve izany amin'ity raharaha ity izay efa nangatana ny marinatry ny ela kanefa tsy nisy valiny? Ho hitataratra ve izany fahaiza-manao sy traikefa nanantsika izany raha mbola ny fomba fiasan'izao fitondrana izao sy ny zava-misy eto amintsika no jerena? Ho hitataratra ve izany fahaleovantenany fitsarana ka tsy hisy dia tanana hafa ao ambadika araky ny fitakiana efa nataon'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara atr'izay? Ho hitataratra ve izany hoe mangarahara songatina mandritry ny fitaom-pitsarana amin'ity raharaha ity araky ny efa voalaza? Tsy evina trano fa isan'ny tafiditra ao anatin'ireo teboka dimy voalohany ahitana tranga kolokolo eto amintsika ny fitsarana, izany hoe ny fitsarana, ny mpitandro filaminana, ny asa-panjakana, ny fananan-tany ary ny tsenam-barim-panjakana no tena andrenesana fitarainana maro amin'izay tranga kolokolo izay. Ahina ny manoloana izany ny kitrano an-trano, ny didim-pitsarana tsy ara-drariny na misy tsindry-bokotra. Ankoatra ny fitsarana, andrenesana fitarainana maro ihany koa ny mpitandro filaminana ary efa fomba fiteny mahazatra fa eno any amin'ny fiainana andavanandro ilay hoe mametraha kely. Ny marina izay tena zava-misy marina no angatahan'ny fianakaviana, ny marina sy izay tena zava-misy marina no angatahan'ny vahoaka malagasy amin'izao tranga izao. Ho hitantsika eo ny fivoaran'izay famitoran'izay fa tsy fanararotana ny fahoriana araka ny voiziny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao no isehon'ny mpanohitra manoloana ny raharaha mbo malaza araka ny nambarany Rakoto Arsoa Albona Ibabata amin'ity androan'ity. Mahatsapa tena ho manana didy amin'ny raharaham-pirenena izy ireo saingy isan'ny fototry ny olana amin'izao fotoan'izao ny tsy fisian'ny politika mpanjakana mazava ary isan'izany no eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka ho kosa ny avy eo anivo ny vovonana politika antso tamin'ity androan'ity. Ny Antsiprian'izay mihebohebo manao ny asany araka ny tokony ho izy sy mandray andraikitra ny fanjakana manoloana ny raharaha mbo malaza. Tsy hita mazava akory izay tena fandraisana ny tanana ity raharaha ity fa toa rirarira fotsiny ny vahoaka malagasy. Mitombatra ny sarona mony endy saingy hatramin'izao tsy fantatra ny marina ilay singa lazaina fa mahery vaika. Mbola misy ireo manaraka fitsabonany amin'ny hopitaly ary mbola misy atahorana ny endy. Tsy mandeha ary tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Ny politika mpanjakana mahakasika ny fahasalamana no olana hoy ny avy eo anivo ny vovonana Antso androany. Iarahantsika malala moa zany ny faharatsian'ny foto-drafitrasa, iarahantsika malala koa tsy fahampiany ny mpiasan'ny fahasalamana satria misy mpiasan'ny fahasalamana teny amin'ny taraina fa lasa manao asa mihoatra ny tokony ho atao amin'ny ankapobeny. Zany rehetrarehetra zany ahitantsika taratra fa tsy mandeha tsy mizotra araka ny tokony izy io sehatry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Ny tena fotsiny olana moa zany raha tena hoe raha jerentsika ny antapony izy dia ilay politika mpanjakana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka no tsy mipetraka, tsy mandeha araka ny tokony izy dia mazava ho azy lasa vonjy-tavanandro, lasa gestion d'urgence zany tena misy eto Madagasikara fa tsy tena mipetraka ilay politika fiahina ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ny fahitako anazy esquive izy satria na ministra Lalatina raha dia ny tsy ministra fa ny sénateur Lalatina Rakotondrazafy tena moka atao amin'ny tamajosa serasera hoe mety tsy ho hita ny siantifika miody gasy. Zany hoe raha vakitsika zany dia manambara zavatra fa mety tsy hita le izy. Ny dikany ho anay indrindra fa atao vovonana Antso ny zava-dehibe aminay dia ny fasitranan'ireo olona ireo tsy siny maty intsony. Tsy sanatry andeha anararoatra fahorian'olona no isehosehoana hoy Albon Rakoto Arsoa manoloana filazany mpitondra fanjakana fampidiry ny mpanohatra amin'ny resaka politika ity raharaha ity. Mahatsapa tena ho manana adidy amin'izao zava-misy izao izahay ahoany nambarany ary takiana ny mangarahara. Fa iverina fa raha volana ty aoriana kosa fanjakana moa dia efa namoaka tokoa fa dia hoe fanampozinana le izy famisaviana ny nina natao dia teo moa zany mipetraka fanontaniana hoe aiza le valin'le fitiliana, inona le antidote, inona le fanafody fa ny antom-pijoroanay zany amin'ity androany ity dia tsy izay mihitsy hoe hijapy ny mpanao politika na hoe anaovana récupération politique ny fahorian'ny olona fa tena hoe mahatsapa tena manana andraikitra kosa raha ivolana ty aoriana maha-olom-boafidy moa zany mpanolontsaina ny tanàna marina fa tsy teto Antananarivo renivohitra le izy fa ny ankamaroan'ireo olona reo dia eto Antananarivo renivohitra. Ka zay zany tiana tenenina hoe misy zavatra manjavozavo be dia be ao anatin'le izy. Anampy ireo fianakaviana amin'ny fitoriana azahoana ny rariny izy ireo araky ny fanazavana. Mba mila kosa fandraisana an-tanana, fandraisana andraikitra amin'ny fitondram-panjakana ary izy ireo dia hitory. Zay zany ny resaka ny fanaovana taminy izay anoloranay
ny azonay atao zany de hoe manolotra mpisolo vavy tsy vitanarery nefa zany fa tena hoe mila fanapitsika vahoaka malagasy sy izay mitadiny marina ireo fianakaviana ireo fa nitorian'izy ireo zany amin'ity androany ity ialana tsy manona anarana de ilay tompon'ny fety sy ny fianakaviany de ny faharoa torian'izy ireo koa ireo everina fa manodidina sy ny mety ho tafiditra ao anatin'izany anisan'izany ny resaka fandraisana tanana teo anivon'ny hôpitaly. Ny laza indray ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fandraisana fanapahan-kevitra ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy manana ny fitsipitondratena amin'ny mampijabo azy izay anisany nampitaraina ireo fianakaviana marina fianakaviana misy 10 no nametraka fitoriana ary niatrika ny fanadiadiny ny zandarmaria tena fiadana ny Vianoasina androany andrasana ny mety tohiny raharaha. Vaovao fampianarana no anoizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Lamina tamin'ny ankabeny fanadinana baccalauréat manerana nosy izay nanomboka androany ny tombo 200 nisy ampiadina raha oharina tamin'ny taondasa. Na izany aza pisoloky iray milaza ho mivarotra laza adina no tratra tamin'ity androany ity ho ny teo anivo ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika androany tsy aro Rasoarvelo. Mpiadana manodidina ny 3 alina sy 2 hetsy no voasoratra anarana manerana ny nosy raha toka manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy izany tamin'ny taom-pianarana 4 sy 4 mpiadana miankina amin'ny sekoly manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy ary mpiadana mahaleo tena kosa ny 9 sy 2 alina ny lamina tamin'ny ankabeny ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina aseka ho isa-taona lasibatra amin'ny lesoka samihafa ny fanadinam-panjakana baccalauréat tao anatin'ny 1 taona farany izay entitra araka izany fanaraha-maso amin'ny taona ity raha ny fanazavana. Candidat inscrit 1554, ny candidat présent 1519 ary ny absent 35 570 dia milamina tsara treto ny fanomboana ny examen baccalauréat eto amin'ny centre Jijirabe Arivelo. Nanomboka tamin'ny lera araka ny fitomboan'ny session amin'ny fito sasany tamin'ny fito sasany marina no nanomboan'ny lazadina taranja filozofia. Ny caméra dia nisy caméra tokoa tamin'ny nanaterana ny sujet. Mahakasika an'izay misy andreo Sylvain aloha zany miara-miasa amin'ny chef de centre adjoint dia eo koa ny président des jurys avy any amin'ny direction des examens nationaux fa tonga nitsidika teo koa ny président d'université fa nandalo teto nanao resaka fitsidiana moa zany nataony teto. Ny taranja filozofia no nisantarana ny fanadinana androany samy nanana ny fahitany azy ireo mpiadina. Raha namanokana aloha zany tsy dia hita hoe sarotra ihany izy rehefa ampy ny révision fa amin'ny ankapobeny aloha zany niasa saina ilay izy dia tsy maintsy hoe miezaka izay farany fatakarana no atao anatiny série A2. Sarotra kely ilay izy fa miezaka ny amin'ny manaraka révision aloha tsy ampy ny révision tany ampianarana nanao révision ihany tany an-trano fa tsy leny anarana no mivoaka. Tsy aivina Antananarivo no ahitana mpiadina be indrindra izay manodidina ny 2 sy 9 alina. Ifarana ny zoma 20 jolay ho avy izao ho an'ireo nisafidiny sokajy ankabeny ary itoy ny herinandro avy io kosa ny an'ireo nisafidiny sokajy teknika izay ahitana mpiadina manodidina ny 2 sy 2 alina. Entitra ny fepetra mikasika ny fiarovana ireo laza adina raha ny nambarany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na izany pisoloky iray milaza ho mivarotra laza adina no tratra androany raha ny angom-baovao ny ministera io atrany. Raha ny feptaona 30 andro ao aoriany fahavitany fanadinana no ivoaka farafatara ny valim-panadinam-panjakana baccalauréat 20 sy 4. Lamina ihany koa tamin'ny ankapeny andro voalohany fanadina panjakana baccalauréat tany amin'ny faritra. Mahakasika an'izay no ndeha rahantsika avy hatrany ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Entitra ny fepetra sy ny fizavana ireo mpiadina izay nitondra finday sy ireo zavatra hafa mety ahatonga ny alatahaka. Hoy ny tompona andraikitra tao anivon'ny foibe mpanadinana Suez Soamalaza tao Antsirabe tamin'ny fanomboana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ny maraina teo ary azo lazaina fa
nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotry ny tany atoerana tamin'ity andro voalohany ity. Raha ny eo amin'ny resaka finday a, ny resaka smart watch a, dia efa tena n'interdit total na ny tsisy mampiasa téléphone mihitsy ato anatin'ny enceinte na ny any anatin'ny salle na surveillant io akoatra na CDC irery ihany ny tena tsy nasiana mihitsy zany resaka téléphone fa nangonina daholo ny téléphone rehetrarehetra. Nisy ny fisavana dia natao eny aloha daholo ny téléphone. Raha efa resaka tentative de fraude dia tsy maintsy appliqué amin'izay zavatra zay, tsy maintsy tonga dia hoe tsy afaka manao fanadinana intsony raha ohatra ka mahatratra zay satria tena entitra anay amin'le resaka fraude. Tena efa nizahana zany mba tsy hampiasa an'le teknôlôjia, tsy hampiasa téléphone. Ho an'ny Mahajanga nizotra tamin'ny mpilaminana ny andro voalohany ho an'ity paka 2020 ity teny amin'ireo fohy be mpanadinana rehetra manerana ny faritra efatra mandrafitra ny faritany Mahajanga. 17 taona ny zandriny indrindra any Antsakabary, raha toka 17 taona kosa ny lehibe indrindra tamin'ireo mpiadana. Nahitana fiakarany nisan'ny mpiadana ny soratra anarana tamin'ity taona ity ka ny ampy ny fohy be mpanadinana raha ny fanazavana. Ny centre d'examen eto amin'ny faritra Mahajanga dia misy eo amin'ny 7-30 eo ny tombo anankiroa zany raha ampitaina tamin'ny taona lasa. Zany hoe nanampy centre anankiray tsika any amin'ny any Ambatomainty any faritra Melaka, dia nanampy ray ao Mahajanga 2 ao amin'ny lycée Sainte Jeanne d'Arc ao Tany Malandy. Ireo centre 7-30 ireo moa zany dia mazava ho azy fa miparitaka amin'ny faritra anakefatra eto amin'ny faritany Mahajanga dia ny faritra Boiny, faritra Melaka, faritra Betsiboka ary ny faritra Sofia. Amin'ny fotoana zao iresantsika zao dia efa nahazo efa azo daholo moa zany ny vaovao rehetra avy any amin'ireo centre 7-30 ireo fa dia nanomboka ara-potoana daholo ny fanadinana ary mijotra ara-dalàna. Napetraka sy nampiarina tao Morondava ihany koa ny fepetra entitra ka voarara avokoa ny kitapo, finday ary aforotra ny akanjo lava ho fandraisana andraikitra amin'ny ady amin'ny alatahaka. Lamina ihany koa amin'ny ankapobeny ny andro androany saingy ny taraina noho ny fatapahan-jiro lavareny ny aina natao anatin'ny volana maromaro ny mpiadana. Tsy nisy fotoana nahafahana namerindesona firy. Raha tsy nisy telefony zao dia tsisy fianaralesona satria jiro maty lava tena mijaly aloha, tena mijaly zahay aloha tena cible voalohany amin'ny resaka jirama zay. Dia raha nianaran'ny tegna leçon tena hoe tsy mba misy fahazavana jiro. Dia izy loha zany tena marina tena sahira be zay kany mandritra ny délestage nahazo anay teto. Isan'izay mianatsy misy fotoa zahay tena hoe tsisy fianaralesona mihitsy. Misy fotoana tena zany dia mitebiteby zany tena mieritseritsy hoe ino le militsy any dia ino raha tokony mbo tsy ampy. Zay aloha mbo anaty sahay aby zao hoe manao koa raha ohatra miditsy ohatr'izao dia. Na eo aza ireo olana nisoedraina isaky ny faritra nizotra mpilaminana ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ity. Mirary fahombiazana feno ho an'ireo mpiadana miatrika ny fanadina mpanjakana manerana nosy ao anatin'izay fanadinana baccalauréat zay. Fa ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay trano fa hiazo any toliara vetivetsika. Raikitra ny tifitra bomba mandatsa dranomaso maraina teo mitaky fandraisana andraikitra manoloan'ireo olana samihafa misy eny anivony anjery manontolo ireo mpianatra. Fitakiny izay tonga hatramin'ny fanaparitahana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa dranomaso ny maraina teo. Bonhomme Élisée Kolotoliara no mitatitra ny Antsiprian izay. Taorian'ny fepitona roa amby fitopolo ora nomen'ireo mpianatra eo anivony Universitény Toliara amahana ireo olana maro lafy dia niroso amin'ny fitokonana indray izy ireo androany. Tonga teny antoerana ny mpitandro filaminana ka araikitra ny fifandonana narahina tifitra bomba mandatsa-dranomaso izay naharitra ora vitsy. Namafisin'ireo mpianatra manao ny fitakina fa mbola tsy nahitambokatra ny fampiresana hatramin'ny maraina teo ka mahatonga ny fitohizan'ny fitakina hatrany. Tamin'ny androany ny 72 heures izay ny fanomezana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony izay tolona mikasika ny bourse réclamation sy ny R+1 ary ny franchise universitaire sy ny salle de classe. Takinay
ary apetrakanay amin'ny OMC fa tsy azo atao ny misambotra mpianatra tsy ara-dalàna atao anatin'ny campus dia mbola manao antsoavo zahay amin'ny tombodraikitra mahefa mikasika ny salle de classe noho izany na dia misy ny fifampiresahana mbola mitohy ny fitakinay raha tsy tratra ny tandrona mazava ho azy fa mbola mikantona ny anjery manontolo ny toliara mazava ho azy fa mbola tsisy zavatra mandeha ny eto université ny toliara ka dia apetraka aminareo pagnatomboky izay tombodraikitra ambony fa izay mpianatra dia mitaky ny zony feno ary tsara ho amarinay fa tsisy ambadika politika izao tolona izao rohatra ka izay no zavatra voizy etseroa fa fitakianay mpianatry amin'ny zavatra maharary anay misaotsy ora vitsy taorian'ny fifandonan'ireo mpitandro filamenana sy ny mpianatra tonga tena toerana ihany koa ny filohan'ny université ny fampidinika ny amin'ny hamahana ireo olana ireo miara-polizay dia hatomboka androany efa angazeko le mpiara-miasa hanomboka ny zay azo atao hatomboka androany mikasika an'izay fanamboarany ampolizay zay any hoe zany resaka rano sy jiro zany zay mikasika ny franchise universitaire zany angatahany efa tafaresaka na OMC zahay dia raha misy fahadisoana na sanatsian'izany adalàna ataondreo mpianatra reo dia mandalo any aminay ny convocation dia zahay no mampianatra andreo mpianatra zay mba hahafahany miaramila sy ny gendarme tsy mitsofoka aty amin'ny campus salle de classe amin'izao fotoana izao ny faculté des sciences dia efa tafaresaka aminay talohany misy an'izao grève zao amin'ny fanamboarana salle de classe fanavoazana salle de classe izay raha misalaha amin'ny faculté des sciences sy ny faculté des lettres ny ENS moa efa tsy teneniko eto fa satria efa nanao ny ainy tsy ho zavatra izareo amin'ny ENS nanao an'izay salle de classe zay ny lettres sy ny DEX dia efa mikonikonina koa manao an'izay ho fanamboarana sy fanatsarana an'izay salle de classe ety amin'ny campus zay ikasika ny réclamation dia tafaresaka ministère izahay ifampiresahana tamin'ireo mpianatra ireo réclamation na bourse dia tsy maintsy hovaliana alohan'ny paiement bourse 3 mois à 6 mois 6e mois izay atao amin'ny semaine ambony io zany ny paiement zay atao mikasika zay bourse zay atreto na eo azany fifanarana amin'ny fampiatona ny tolona mandritra izao fanadinam-panjakana baccalauréat izao mbola nanamafy ireo mpianatra fa hanohy fitakiana atrany raha tsy hita sotra ireo vahaolana narosi ny tomponandraikitra ireo fanahitana firetana an-tsena sabotsy Antsirabe tokony tamin'ny norariva teo tao ampivarotra voankazo andrefa mivarikena no ny andohan'ny afo avy eo nihitatra tamin'ireo mpivarotra fanaka sy mpivarotra legioma manodidina raha ny fampitam-baovao tonga teny an-toeran'ireo fiarabe mpamono afo avy amin'ny commune ambony vohitra Antsirabe sy ny faritra Vakinakaratra no sady nanampy tamin'ny famoahana ny entan'ireo mpivarotra ihany koa na izany aza mbola sarotra ny fifehezana ny afo raha ny zava-misy andy an-toerana mbola anatin'ny fanangonana ny angom-baovao rehetra mikasika izay ny mpanao gazety ny Kolo TV any an-toerana amin'izao fotoana izao ka ezahantsika ho ampitaina miandalana atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany mikasika izay fa tokony hanao fanambarana ofisialy manamarina na mandala vaovao momba ny famerenana andro mivos eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ny tomponandraikitra amin'izao fotoana ho ny sekretera jeneraly ny antoko HVM androany raha toka tena voatendry amin'ny toerana tokoa ny tenany midika izany fa piray tsy kombakomba amin'ny fanaovana kolikoly eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho ny fanazavany andao rahantsika ny Antsiprian'izay Ministra teoloha iray nilaza tamin'ny farany herinandro teo fa notendrena mangingina ho mpanolotsaina manokana misahana ny raharaham-bahiny eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika efa ho andro maromaro i Andrena Risoro Mivance tale kabinetra ny Andry Rajoelina teoloha nanatrany maro ity fizaram-baovao ity no izy efa voarorohy tamin'ny raharaha kolokolo avolenta tany ivelany nanizingizina nefa ity ministra teoloha ity fa tafaverina ao amin'ny presidansy Romy Vance
raha toa ka tena izay tokoa ny zava-misy dia midika fa mankasitraka ny fanaovana kolokolo ary pretsy kombakomba amin'izany ny fitondrana ankehitriny raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana mampanontany tena ary zay koa mamitraka fanontaniana hoe tena nisy tokoa ve zany fanendrena ho mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena any Ramatoa Romivosy fanontaniana petrakinay zany satria vaovao andeha zany tamin'ny herinandro teo ka sanatriaka tena tonga amin'izany tokoa ny filohan'ny repoblika dia manahirana ihany zany amin'ny fitantanan-draharaha mpanjakana satria sarotrarotra ny haninkenao hoe olona voahenjika tamina resaka kolokolo hoe dia mbola ho raisinao indray ho mpanolotsaina io zao hoe sanatriavana misy firaisana tsokombakomba ve ao anatiny ao zavatra azo eritreretina zany anankiray ny faharoa manaraka an'izany inona ny intérêt manokana zay tena hoe tsy maintsy isotomana n'ilay olona ho mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika sy amin'ny ataoko hoe ny présidence na fiadian'ny repoblika malagasy ary ny fahatelo farany dia mampanahy ihany zany amina ataontsika hoe cohérence ny ady ataon'ny fanjakana satria fanjakana malagasy any nisany nanao sonia ary nampandany ny politique nationale iaditsika amina kolokolo ny nahagaga tamin'ny ty raharaha ity ny tsy mbola nahitana fanambarana valiny ofisialy avy eo anivon'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika na ny mpitondranteniny gouvernemanta ihany koa ity farany izay namaly fa any amin'ny resaka tsy izy ny andrasan'ny maro anefa dia ny anamarinana ny fisiany ilay fanendrenina na tsy raisin zareo zava-dehibe le vaovao nefa zavatra ohatran'izany dia tokony hisiany ny ataontsika hoe ny réponse na valikafatra ofisialy tokony ho avoaka ny mpitondranteniny gouvernemanta na tokony ho avoaka ny taleny kabinetra ny fiadidian'ny repoblika fatatsika tsara fa ny filohan'ny repoblika dia andrim-panjakana manokana io zany hoe zany tsy kitoatoa ny zavatra mandeha makany fa tokony manaraka ny fiendra araka tegna to tokony misy foana zay moa ny fomba fanaony zareo hoe zany tsy lalàna tsy mitena an'izany manao enquête de moralité izy na n'olona ho tendrena ho tale fotsiny ary na tale généraly dia anaovana enquête de moralité hafantarana hoe olona vanona ve olona manana olo madio ve amin'ny fitantanana ary olona manana le traikefa ahavitan'le asa sy ny adidy apetraka aminy ao anatin'ny fitondram-panjakana azo eritreretina tsara ny ampitombona ny famerenana any Romivance ho tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny fanendrena ny mpanolotsaina eo anivon'ny présidence raha teo dia raisina amin'ny alalany didim-pitondrana fa tsy didim-panjakana ka tsy hita ao anaty ireny tatitry ny filan-kevitra ny ministra ireny antony mahatonga n'ireo mpanao politika sy ny mpamakafaka ny raharam-pirenena iahiahy amin'ny ity raharaha ity na izany amin'ny mahaolona efa voasarengotra tamin'ny raharaha avolenta tahakireny azy takina ny mangarahara ary tsy tokony hisy izany raha ny fanehoan-kevitra hatrany izay ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anaty tokafoy mbola maro no fanadiadiana azy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitsoahan'ireo manam-pahaizana ireo mpianatra navita fianarana sy ny maro hafa ny ampitan-dranomasina amin'izao fotoan'izao eo ihany koa no mahakasika ny vidiny arina fandretra izay nahitana fiakarana ihany koa ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitainginazy watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos Irery ihany 5 la route vous appartient. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e jifa ao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely 3 ariary kosa ny lehibe ny tavoahangy plastika kosa 2 ariary ny kely ary 7 ariary fotsiny ny lehibe dia nizao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao
miresaka foana isan'andro isan'ora ary araoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany boisson vaovao mampatanjaka Miss Energy Drink de Miss Cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany rock mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga ame parole rock sayana Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay ty mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafy azo andalorana azo atao coussin anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus ko dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny anohizana ny fampalalamba avao amin'ity alay ity tsy mifaniliana ndraikitra na ny fanenjena ny mpanohitra no hahavany olana eto amin'ny firenena fampitondra mandray andraikitra manoloana ny olana mitranga amin'izao fotoana izao ho mimpandinika fiainam-pirenena nanaovana fanadihadiana ampitondra izay efa tsy nahavita ny andraikitra nankininy taminy ka miteraka ny fahavoazana amin'izao fotoana izao rina fitiavana no mitatra ny antsiprian'izay notondroin'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta ministra ny serasera sy ny kolotsaina Maradona vola miranty ho mamatika ny raha raha fanampoizinana ara-tsakafo resaka politika ny solombavam-bahoaka lehibe ny mpanohitra eo anivony anteny mera-pirenena raha nanohitra ny taratasy misokatra momba ity fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity farany omaly tsy kiaritra fa aheriky ny mpitondra any amin'ny mpanohitra tranony tsy fahombiazany rehefa misy raharam-pirenena tsy voafeny ny fitondrana ho an'ny mpandinika raharam-pirenena tsy faniliana andraikitra no ilaina sy andrasany vahoaka amin'ny fanjakana fa ny fahavitany asa nampandraiketana taminy raha ny zava-misy no jerena tsy mahavitany asa ny mpitondra manoloana izao olana maro eto amin'ny firenena izao ka tomponantoka amin'ny fahampitehana mitranga izy ireo ho ny fanazavany ka manahirana ilay mpitondra fanjakana manasokajy ny olona maneho ny heviny na miantso ny mpitondra ray andraikitra ho mpanakorontana na mpanohatra ny azany ny antso ataoko ho an'ny malagasy rehetra sy ho an'ny mpitondra dia le hoe mila fampihavanana ny firenena mila firaisankina ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsy amin'ny alalany fanilikiliana na fanasoketana no ahafahantsika mitondra fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainantsika dia eto isika mianakavy no ifanavakavaka eto ary tompona ndraikitra mifahapotehan'ny firenena ny mpitondra manilikilika sy manavakavaka miparitandrazana amin'ny endrika ara-politika iara ny fanenjehana sy fanemelohana ihany koa izay manao hevitra manohitohina ny fitondram-panjakana tsy mipotra nefa ny fitsikerana sy fanakianana raha miasa sy mahavaly ny marary ny vahoaka ara-potoana ny mpitondra ny mpitondra moa dia mitady sy zavatra tiany ho ambara ka ny zavatra tiany zany dia le hoe tsy voahelingelina izy eo amin'ny toerany ka na inona zavatra ataony dia ohatrany hoe mety foana ho anazy ary tokony ho toanana foana ho anazy ny zava-misy anefa dia zao mifanohitra amin'izay andrasan'ny olona ny zavatra misy dia marary le fiarahamonina dia tsy any amin'le hoe zay mety amin'ny mpitondra no andrasany amin'ny vahoaka fa ny zava-misy dia hoe inona ny andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra raha marary le fiarahamonina dia anjara mpitondra mitondra fitsaboana raha mitady fanasitranana ny vahoaka noho ny valana retina dia anjara mpitondra mamaolana
fa raha mpitondra tsy mahavaolana fa amin'ny faniliana ny andraikitra amin'ny hafa nataony vaolana dia ataoko fa tsararina zany ary tsy azo ekena tsy mahay mandralesona ny mpitondra amin'ny famahana ny olana kanto mampihitatra ny fahavoazana ary ny vahoaka trany no lasibatra raha mpitondra tena tompona andraikitra tsy tokony miandry terina na hanaovana antsoavilava izao voandray fepetra ainga hoy hatrany ny fanazavany tsy ahatserasera fifanaratsiana no ilain'ny vahoaka amin'ny fanjakana fa ny fahombiaza ny fandraisana andraikitra tsy manana politika mazava mikasika ny adéquation et emploi ary koa tsy mitondra fanohanana mpianatra sy ireo manam-pahaizana malagasy ivelatra amin'ny fianarana sy ny asa taony ampitondra fanjakana amin'izao fotoana izao antony mampitsoaka ny mpianatra sy ireo mpiasa malagasy makany velany indrindra ireo mahita hirika ialana eto an-toerana hoy ny manambonahitra misotro ronono ray nanaovana fanadihadiana Daniela Minoarso no mitatra ny antsiprian'izay noho ny zava-misy eto Madagasikara isan'izany ny tsy fisinasa ny fiakarany vidim-piainana ny tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa mitombo isatra ny isan-taona ireo tanora manam-pahaizana na mpiasa malagasy mandao ny firenena mitady asa na manohy fianarana makany ivelany tranga izay maneho taratra fa tsy manana politika mazava afahana mitazona azy ireo eto an-toerana ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra ity manamboninaitra misotro ronono nanaovana fanadihadiana ity ny zatra mampalelo ho atsika firenena malagasy zany zay eny manana an'ireo tanora nianatra ary maro ireo tatoerana no mahavita zavatra vaovao tokoa rehefa mijery nefa n'izy etatoerana tsy misy mihitsy le fanampiana ahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny fianarana zay nataony eo koa ny problème aloha aloha tsorona fa maro de maro koa ny ankizy na ny tanora manana diplôme fa tsy mahita asa noho ny tsy fisiny lay politique éducation emploi manana diplôme le ankizy de rehefa hoe tsy hitany zay atao le sasany any amin'ny technicienne moa jerevany any ivelany na mandeha mankataka hianatra any ivelany izy tonga any izy de mijanona no ny fahafantarany hoe raha iverana any Madagasikara inona moa no ataoko any hitanareo tsara koa fijalin'le mpiasa eto Madagasikara fa 5 taona zay tsy nisy fisondrotana karama nefa ny vidim-piaina misondrotra isan'andro zany zavatra tsy mety zany tranga izay ampimotra ny Madagasikara trany raha tsy mandray fanapahan-kevitra entitra ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoy hatrany ny fanazavana maromaro mihitsy izy ireo zay miala ny Madagasikara kanefa zay de tena olana be satria rehefa ny olona ataontsika manam-pahalalana za tsy manao manam-pahalalana no andeha manjosotra an'le fireneny noho ny fahitany fa sarotra le fiainana eo sady tsy ahita asa izy de efa very le firenena raha ny zava-misy lasa ny fanjakana izay tokony amorona asa sy hanohana ny tanora manam-pahaizana malagasy indray amin'izao fotoana no mampirisika andeha hitady asa sy hifindramonina makany ivelany tranga izay maneho taratra fa tsy manana politika mazava mikasika ny famoronana asa ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny ankamaroan'ny malagasy raha teo izay efa tsy tamany eto an-toerana intsony raha ny fanehoan-kevitra trany amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao isan'ny bon plan tsara ao Mahajanga ny hôtel restaurant Royal Club eny amin'ny village touristique manana ny mampiavaka azy ny hôtely na izany ny toerana na ny fandraisana fa indrindra ireo karazana sakafo ary afaka mandray mpiala sasatra ihany koa ity hôtely goavana ao an-toeran'ity Anja Robert Kolomanjanga Anisany toerana fandraisam-bahiny manana ny mampiavaka azy eto Mahajanga ny hôtel restaurant Royal Club eny amin'ny village touristique ary isany tafiditra ho bon plan de vacances indrindra amin'izao vanim-potoana mpiala sasatra izao. Ny Royal Club zany dia hôtel restaurant piscine hitanareo ato aminay misy efitra fandraisam-bahiny na ho an'ny olon-droa na ho an'ny mpinamana na ho an'ny fianakaviana. Ny mampiavaka ny Royal Club zany dia izahay ety amin'ny ville voalohany indrindra
dia misy piscine ato aminay amoron-dranomasina tsy lavitry ny ville fa mandeha bajaj nareo dia tonga aty ho an'ireo tsisy transport. Ny offre misy ato aminay manana chambre zahay, misy piscine zay efa nolazaiko teo, manana biara ihany koa, ny bar lounge, ny shisha. Ahitanareo karazan-tsakafo marobe ato amin'ny Royal Club toy izany spécialité européen, ny malagasy, ny italienne, manao pizza izahay zay tena mampiavaka anay satria amin'ny endrika carré le izy fa tsy ohatry le efa hitanareo rehetrarehetra reny, ngeza be ny vidiny nefa dia mirary dia mirary. Eo koa ny fruits de mer zay itiavanareo a Majunga dia manao karazany rehetrarehetra mihitsy ato amin'ny Royal Club. Ny Royal Club eto Mahajanga araka izany dia toerana tena miavaka sady mahafinaritra, ahafanao mankafy ny coucher du soleil, ny rivo-dranomasina ka afa-po tanteraka ireo rehetra izay miaina izany mivantana. Enoy ange ny fahitako an'le Royal Club aloha tena mahafinaritra e, be da be ato tena hoe afa-po ny client mandalo eto aminazy. Tena bravo be, tena mahafinaritra fandraisana afa-po be zay. Tongava mitsidika aty amin'ny Royal Club Majunga akaiky village touristique fa mahafinaritra be aty, be da be zavatra tsy diana, be da be ato e, afaka makaty mahafinaritra be piscine, tongava daholo, ny sakafo mahafinaritra be, spécialité zareo misy fruits de mer dia matsiro be mihitsy sakafo. Toerana mahafinaritra sady afaka mandray atrikasa, misy ireo karazana lanonana ihany koa ny Royal Club na en salle io na eny amin'ny torapasika ny sisin-dranomasina. Mandray ny karazana événement rehetra ny Royal Club toy ny baptême, fiancé, ny mariage izay tsy izoviana amintsika efa hitanareo amin'ny pagenay ao mariage any amin'ny plage indrindrandrindra izay itiavan'ny olona anay. Anniversaire ihany koa tsy adino. Manentana anareo tonga aty amin'ny Royal Club fa vonandray anareo izahay misy offre maro be, mety nisy tsy voalazako teo fa misy ny pagenay Facebook Royal Club Majunga dia afaka miresaka ao tsika, ny laharana iatsonanay koa mipetaka amin'ny page afaka miantsonareo dia tongava maro. Mikarakara excursion en bateau na balade en mer ary manao location jet ski, quad ary fiara ihany koa ny Royal Club eny amin'ny village touristique ny Mahajanga. Fandraisana mahafa-po, toerana mahafinaritra sady mahatamana ka iza koa basi ianao hita place tsara karaha ty eto Mahajanga. Raha mila fanazavana fanampiny ary antsony 034 28 228 88. Nahitana fiakarana 10,000 hatramin'ny R1,000 ny arina fandrehitra raigony amin'izao fotoana izao araka ny fanadiadiana antony faratsin-dalana izay manasarotra ny famatsiana. Miavitsy ihany koa mpanao arina fandrehitra amin'izao fotoana ny famadian'izao ka mampitangana ny vidiny ihany koa. Tanyela Minorso. Ankoatra ny faratsiany lalana izay matara ny fitaterana saribao eto Andrenivohitra, miavitsy koa amin'izao fotoana ny famadiana izao ny mpanao arina fandrehitra na ny saribao. Antony mahavitsy ny saribao miakatra eto Andrenivohitra ka mahalafo sy mampiakatra ny vidiny amin'izao fotoana hoy ny mpivarotra mpanjara izay nanovana fanadihadiana. Ny vidina saribao moa zany tena hita hoe niakatra, tena hita niakatra eo amin'ny R1,000 isaky ny kitapo. Teo aloha izy R9,000 izao niakatra R7,000 ndray raigony. Raha ohatra ny anay zao le gony ngeza, gonina sapin ngeza. Fa raha le tsorany izy le kininina dia R5,000 niakatra R5,000 satria teo aloha izy R3,000. Ny antony tena mampiakatra azy aloha eo amin'le mpanokona azy mihitsy. Vitsy mpanokona satria misy an'le famadiana dia mody ny mamonjy famadiana mpanao azy dia vitsivitsy zany miakatra. Vokatra izay fiakatra ny vidiny saribao izay, ny ena ny mpanjifa saribao amin'ny gony amin'izao fotoana, ohatra ny ity mpivarotra nanovana fanadihadiana ity. Ny mpanjifa aloha hita hoe tena mitaraina nefa tsy afa-manoatra satria miakatra le izy dia tsy nazay koa ara ny mba hita hoe sarotra ihany le izy dia tsy afaka tsisy ninona afaka ataonay. Tena ny ena. Mipaka amin'ny gony aloha raha makaray kitapo izy zao dia zao lasa tapany ny alainy, ny fatra ny ena. Ankoatra ny vidiny saribao na ny arina fandrehitra, efa saika tsy zakany fa efa mividy sy ny ampilatanana intsony amin'izao fotoana ny vidin'ireo entana ilaina sy fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Mahery satria eo amin'le hoentomanana fa maivany fa efa vidy mihitsy zany tsy afaka. Reny zao le saribao raisinana taloha nefa lamindamy zao lasa mahery vaika le fiainana. Taloha zao miainga amin'ny 10,000
dia zao nefa miainga amin'ny 300 700 farany ambony taloha nefa amin'ny raha mividy saribao zany ianao hafahafa ihany mahery le fefa mividy mihitsy zany no tsy afaka io aloha zany no tokony amboarina ny lalana vidim-piainana fa rehefa mbareo aneny no anina milamintsika mba voavoatra ny vidim-piainana ny saravabe am-bahoaka ny sosialy mihitsy zany tokony jeren'ny fanjakana aloha amin'izao e akoatran'izay zay ny fambolena ny anina raha ny zava-misy hatrany amin'izao fotoana samy mandeha samytady mitovy amin'ny tsy misy mpiainy vahoaka malagasy amin'izao fotoana tsy mitsamiakatra ny vidim-piainana manjaka ny fanararotana ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izay variana tsy mijery ny vahoaka hoentiny akory hiatrany ny fitarainana mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaky iraisam-pirenena anjaran'i Madagasikara ny mandray ny fivoriam-bena ny congrès international des primatologues amin'ity taona 2022 ity nosokafana androany ary aritra 5 andro ny hetsika izay fanararoatra lehibe ahafahan'ireo mpikaroka malagasy mikarobaolana navotandreo biby any anala izay ao anaty loza mitatao amin'izao fotoan'izao ho ny mpisehatra miatrika izay fivoriam-be izay tsy aro rasoa arivelo loza mitatao an'ireo biby primata ny fampitehan'ny toeram-ponena ny vokatry ny fandripahana ala sy ny tsy fahafehezana ny fiovan'ny toetrandro ankoatr'izay ny fizahana tsy ara-dalàna izay mahazo vahana ankehitriny ny tsy fahampian'ireo karazana biby hafa manimba ny sakafo sy ny toeram-ponena n'ireo primata ny 20 isanjato amin'ireo primata malagasy no hiaran'ireo loza mitatao ireo raha ny fanadihadiana nataony WWF vokany miena ny isan'ireo biby manjavona ny sasany iarovana ireo sisa davela tokony ho fehezana sy hitadiavam-baolana aingana ny fandripahana ala aloha le toeram-ponenana aloha no arovatsika ary faharovana le toeram-ponenana zany misy asa be ataon'ny olona rehetra ohatra zany a hoe andaotsika rehetra satria ireo olona reny misy nalay tena tsy fidinana azy noho ny tsy fananany dia mandeha mikapa azy izy maka azy izy ary misy moa zany dia tena hoe mangalatra mihitsy dia mivarotra rendray a zavatra afo reny fa kosa ny fahampitehan'ny tontolo iainana misy azy a ny fiazana azy a ary rehefa potika ny tontolo iainana dia tonga dodao ty karazana retin'ity a misy ty fitrandrahan'ity a renydrehetreny mitambatra dia efa matsary mikely le toerana misy azy a dia rehefa mikely le toerana misy azy a tsy afaka mifanakalo tahiry tarazy tsony le izy zany hoe tondra le atsotratsika consanguinité dia rehefa tonga le consanguinité a dia le biby zany tsy afaka hitombotsony a fa zay zanany teraka dia maty satria le ala efa kely le biby nefa tokony andeha amin'ny toerana lehibe ankoatr'izay tsy tokony atao mandalo fotsiny fandalovan'ireo mpikaroka sy manam-pahaizana vahiny raha ny fanazavana hatrany fotoana zao satria ny fanoro lasy ny fanoro vavy mpikaroka maneran-tany dia tonga eto amin'izao fotoana zao ka tranga fanararoatra io ho an'ny mpikaroka malagasy a hifanakalozana ary manaraka izany dia azo atao koa zany manangana tetikasa vaovao collaboration satria makany velona ho antsika malagasy tsy dia mora satria sarotra na ny mahazo vizary kanefa tonga eto ireo olo ireo a dia atao ararotina zany a ny fahatovavandreo a anaovantsika tetikasa mba hampivoatra za zany a ma mpikaroka primatologue malagasy a dia za dia nifantsiko toy izao hoe ny resaka lafin'ny primatolojia tsy ho farany Madagasikara kosa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary farana ny 15 jolay ho avy izao ny fivoriam-be amin'ny sehatry ny fikarohana momba ny primate na ny congrès international des primatologues andiany 70 mpikaroka sy manam-pahaizana 900 mahery avy amin'ny firenena misy 10 no hiaray asa sy famizara fahalalana momba ireo olana samy hafatrehan'ny primate eo amin'ny tontolo iainana manampy amin'ny fanamafisana ny mahatokana sy ny mahazava-dehibe ny arena voajanahary eto Madagasikara ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana toy izao raha ny fanazavana hatrany dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety miamafy ny fitakian'ny vahoaka japonais ny ametrahany prime ministre ny antoerana fialana manoloan'ireo tsy fahombiazana samihafa amin'izao fotoana izao tsy mitsahamiakatra ny vidim-piainana ary nanamafy izany ny vidanga ny etrana apetraka Etazonia manomboka mahazo vahana eo anatrehan'izay ny fanoherana mitaky fiovana ny japonais ary nanehoany izany ny faharesen'ny parti libéral démocrate izay efa teo amin'ny fahefana nanomboka tamin'ny taona 5 fa tamin'ity tsy nahazo ny maro anisa tamin'ny fividianana senatorialy ny fiafarany herinandro teo dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naizanaiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitsoliary tompo klasy tombo aveloma matomboko
boisson vaovao mampatanjaka Brox nous a présenté ny vava. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Nous a présenté ny vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.